Miarahaba atsika rehetra tompoko a dia manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amin'ny alalan'izao sary sy feo izao. Iresaka kely isika mikasika an'ilay fandorana velona an'ireo tovolahy anankitelo izay voarohirohy impliqué fa nandidy kibon'olona anankiray ramatoa anankiray izay mitondra vohoka tany amin'iny faritra Antsirabe iny. Ny anton'ilay famonoana tamin'ilay renim-pianakaviana mitondra vohoka moa araka ny vaovao izay heno sy re etsiroa dia resaka voamason-draza ilay zazarano tao akibon'ilay reny mitondra vohoka. Mafy be zany kisary resantsika izany enjana be zany ary antsika izay nahita an'ilay vidéo fandorana velona azo 3 mirahalahy ilay fitsaram-bahoaka dia tena hoe atroce izay no mo azo qualifier anazy ary ilay fon'olona tamin'ilay vehivavy mitondra vohoka ihany koa dia tena hoe abibiana tsy roa amantany. Voatsela isika teto no niresaka an'ilay affaire tangaina fanerena an'ilay mpivady hiampita rano tany amin'ny faritra anankiray tiana pokon'olona tany amin'ny faritra Sahakevo tany Manakariny. Fitsaram-bahoaka tsy nisy réaction an'ny fanjakana, tsy hita hoe aiza ny olona tompon'antoka tamin'ireny volana vitsivitsy tao aorianan'iny dia niseho indray ny fitsaram-bahoaka tao Antsirabe. Ain'olona 5 no nafoy. Ilay renim-pianakaviana nitondra vohoka sy ny zanany tao Akibo izay nodidiana ny kibon'ilay ramatoa nitondra vohoka hatrany amin'ny fivaviany ary izy 3 mirahalahy izay voatondro tompon'antoka tamin'izay abebiana izay ary tratra ny fitsaram-bahoaka malgré hoe efa teo am-pelantanan'ny mpitandro filaminana. Zao no ambarako atsika ary tsy afaka andahany ty teniko ty isika rehetra. Ampitaiko eo ny afatra satria matetika ny zavatra lazaiko eto dia lavin'ny olona foana tsy eken'ny olona ny fahamarinany dia ataoko hoe tsy mitovy fijery amiko ny olona raisiko amin'izay fa izao no ambarako atsika. Enoy tsara ity zavatra teneniko ty manoloana ny reny von'olona fitsaram-bahoaka izay ataoko hoe sanatriany zany efa généralisé reny abebiana ireny eo amin'ny fiainantsika malagasy, zany hoe lasa toy ny hoe efa tafiditra ao amin'ny fiainan'ny malagasy andavanandro ny mamono olona. Zao no teneniko atsika mbola andahy ihany fa isika fa tsy miasa eto Madagasikara ny démonie, tsy misy ny asan'ny devoly sy ny herin'ny maizana eto amin'ny firenena malagasy. Dia mbola sahatsika ve no andahan'izany fahamarinana izay efa mitoka mitendatsika sy efa iainantsika ao anatin'ny fiarahamonina izany. Ireny no pirofo tena manapaka amin'ny fahafenony ao Madagasikara ny asan'ny devoly. Ninninona ambaratsika, ninninona ho lazaitsika na mitandrina ny sabata isika na miteny amin'ny teny tsy fantatra isika na mpivoy
ny amin'ny hoe tsy maintsy tononona miteny hebreo ny anaran'ny mpamonjy a na ambany fahasoavana isika na mitandrina ny andro fahafito isika na organisateur na zaika be conférence séminaire sy ny sisa rehetrarehetra isika zao ny zava-misy a manjaka ny asany maizina miasa mahery eo Madagasikara démonie ary tena manapatra mihitsy ny devoly eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny zavatra mampalahelo a dia isan'andro ny tenanay a sy ireo tahaka anay a amin'ny mampitily anay manaitra mitsoka trompette mampatsiahy isan'andro isan'ora ny sitrapon'Andriamanitra diavany namanao tahaka ny tenanao diavany Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra aza mijangatsanga aza mamono olona de reny ny zavatra misy voatsy ela namono olona ny fitsaram-bahoaka sakivo manakara de fotoana foy volana vitsivitsy tao aoriana an'iny andro vitsivitsy de namono olona indray ny fiarahamonina aina dimy a tao Atsirabe de mbola hiteny ve tsika fa tsy asan'ny devoly zao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao mbola andavy itsika fa tsy asan'ny devoly zao zavatra iainan'ny vahoaka malagasy zao zay presque efa généralisé eo amin'ny fiarahamonina ary ny tena mampalahelo de rehefa lazaina tsika ny marina tenenina isika hoe andao hibebaka manomboka any amin'ny mpitondra faratapony isika vahoaka tsiraray avy de indrisa fa fotorapato a izahay izay miteny an'izany a sy ireo hafa ihany koa zay mampatsiahy ny amin'izany fibebahana sy ny sitrapon'Andriamanitra izany de izao ny zavatra misy manjaka sy manapaka eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny asan'ny devoly. Ny devoly anie tsy misy sentiment aminao zany, ny devoly tsy manana pitié aminao zany izy. Sika fotsiny nge manetsetra eto amin'ny écran eto hoe tsy rariny mampalahelo hoe zao sy zao hoe tsy vitako mijery an'ilay vidéo hoe fa mila fanapahan-kevitra andao hibebaka andao tsika anao ny sitrapon'Andriamanitra andao tsika hiverina amin'i Jesosy Kristy ho fantatsika zany fiainana hoe tsy mahazo mamono olona izany ho tia namatsika isika manao ny sitrapon'Andriamanitra isika sa ve mbola andà foana isika akatsirony amin'izao fiainana izao tontolo izao indrim-pahafatesana efa iainantsika izao tsy misy mandeha amin'ny lony mihitsy ny fiainan'ny malagasy. Averiko indray malahelo milaza aminareo montsa mihitsy ny foko tena hoe désiré misy zavatra mitritra mihitsy any anaty any potika ny fiarahamonina malagasy tsy misy zavatra mandeha amin'ny lony, tsy misy zavatra mandeha amin'ny lony mihitsy eto amin'ny firenena. Impuissant ny fanjakana, impuissant ny mpitondra fivavahana. Fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo, aloha daholo ny ampahafolo-karena, mazoto mandorakitra feno fiangonana. Rehefa fotoan-dehibe atao daholo ty karazana valopy rehetrarehetra ity voka-dehibe alahadin'ny mpitandrina zaika be, conférence, école prophétique sy ny sisa be da be fa mifamono ny malagasy. Tsy ao lay fitiavana tidy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo, tsy ao lay fitiavana
zao ny zavatra iainantsika. Mampanahelo tena mampanahelo, impuissant ny fanjakana. Aiza ny rôle ny fiangonana, aiza ny rôle ny ireo institution religieuse be da be reo, aiza manana responsabilité isika tsiray avy. Marana ko azy dia zary reto tsy reraka mihitsy, tsy reraka ary tsy kivy na de voatora-bato eto foana raha voateny ratsy, menace, intimidation sy ny sisa rehetrarehetra. Ampitaiko foana ny fahamarinana, manaitra anareo foana, manaitra ny malagasy foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena hoe manaitra atsika foana, manetsiketsika atsika. Raha mba izay no afaka ataoko anarenana zao efa fampitehana sy fasimbana asan'ny devoly, asan'ny maizina, mahery vaika be manapaka eto amin'ny firenena izao. Ny ankoatra zay tsy asiko resaka intsony ny hoe sorony oiaoy sy ny zavatra ohatr'izany. Zany zavatra efa tena manapaka sy efa sanatriny zany hoe lasa régulier eo amin'ny fiainany, mandeha ho azy banal eo amin'ny fiainany malagasy. Niaratra ny von'olona ny tsy te hitanisa tsony mampanahelo, mampanahelo tena mampanahelo. Eto de amarana koa ny teny koa de misadresse amintsika rehetrarehetra izay mpitaizany ara-panahy, mpampita hafatra. Isika izay mpanetsika ny fiarahamonina, tsy fantatro ny anjara ndraikitrao na mpandala ny fomban-drazana ianao na coach ianao mpitondra fivavahana bien sûr, professeur, mpampianatra, psychologue, tsy haiko, tsy fantatro. Potika ny firenentsika, potika ny firenentsika, potika ny fiarahamonina malagasy manana andraikitra isika tsiraray avy ho fanarenana izao fampitehana sy asan'ny devoly manapaka eto amin'ny firenena izao. Tsy mitovy ny hevitra, ohatra hoe ny mpandala ny fomban-drazana zao tsy mitovy hevitra amiko amin'ny fijery, satria samy amin'ny conviction ary mitazona amin'izay conviction zay, fa tena manentana antsika rehetra hoe ampitao zay fahendrena tokony ho ampitaina entano ao amin'izay ny eo akaikinao, ny tokantranonao, ny mpiaramonina aminao, izay fantatrao fa afatra tokony hoentina manarina n'izao firenena izao izao fahasimbana izao de andao isika ifanometanana samy mampita ho amin'izay tanjona izay. Après samy amin'ny conviction ny tsiraray iny zavatra hafa iny ny fandresen-dahatra amin'ny resaka finoana intime manaty, fa ny ivelany manentana antsika tompoko. Tena simba ny firenentsika, potika ny toe-tsaina, simba tanteraka ny fiarahamonina malagasy manana andraikitra isika tsiraray avy. Zay ny mba afatra raha soantsika rehetra tianao Jesosy.